Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Vavakontsika tompoko. Raha io, misaotra anao izahay amin'ity maraina ity ary manantona anao izahay hampanetretena amin'ny alalan'izao fotoana sy ora izao. Fantatray mantsy fa manatrika anay mandrakariva ianao ary mampatsiahy anay mandrakariva ny teny fampanantenana avy aminao. Izany indrindra no hanomezanay voninahitra anao ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Koa idino ary ny fanainao masina ao amin'ny tsiraray avy. Mangataka aminao izay tompo, raiso ny fankalazana sy ny fiderana izay atolotra ianao satria masina loatra ianao, mendrika ny hodiraina sy ankalazaina. Tsy mba namelanay ho kamboty ianao na nandao anay, fa niaraka taminay tamin'iny lalamangina iny ary nanolotra ho anay tsiraray avy izao andro vaovao izao. Mahatoky loatra ianao, tsy misy takanao eto amin'ity zao tontolo izao ity, fa ny hery rehetra sy ny herin'ilay Satana dia efa resinao avokoa. Izany no ankalazainay sy anambaranay fa Andriamanitra mahitsy ianao, Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra mahatoky ianao. Fanahy masino, mila anao izahay. Fanahy masino, mila ny fanatrianao izahay. Fanahy masino, fenoy ny fanahy sy ny fo sy ny saina tsiraray avy. Fanahy masino, ampahirizo izahay. Fanahy masino, mampianaranay. Fanahy masino, ampahafataranay ny zavatra ho avy amin'ny alalan'ny teninao. Koa dia miteny anarana Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, mba hahafahanay manambara hatrany fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao irery ihany. Amin'ny anaranao Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, ilay teny tonga nofy teto amin'izao tontolo izao no hanandrantanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Ry ava-malala rehetra amin'ny Tompo, manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho an'ny tokantrano tsiraray avy sy izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ampifaliana sy ampitiavana ary ampanetretena no azahoako miantrano ao tokantranontsika amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika sy anorenantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny bokin'ny Joba, Joba toko 7:20, andininy 2:20. Job chapitre 29 verset 24. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy ny lahoketraka dia mbola niseho miramirana taminy ihany ny tarehiko, ary tsy nahamaloka ny fahazavan'ny tavako ireo. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika antsika amin'ny lohateny hoe mitsiky. Mitsiky. Raha jerevantsika ny fiainantsika zanak'olombelona izay mifaneraseratsika amin'ny tontolo androntsika sy ny andavanandrontsika, dia tsy hita taratra eny amin'ny olona intsony izany tsikitsiky izany. Ary raha misy ara ny tsikitsiky dia tsikitsiky tsy avy amin'ny fo, fa atao tsikitsiky amboarina ihany. Izao tenin'Andriamanitra izao dia efa haitsika tsara ny tantaran'i Joba, izay mpanompon'Andriamanitra nahatoky
mpanompon'Andriamanitra ny orina, mpanompon'Andriamanitra ny joro, na dia mafy sy mafaitra loatra ny zavatra rehetra izay nanjoa azy teo amin'ny fiainany. Hitantsika mazava tsara raha mamaky ny tantaran'i Joba itsika raha-patsahivina fohy monja dia noho ny fizahan-toetra nataon'Andriamanitra taminy sy ny etraketrak'ilay ratsy dia tao anatin'ny fotoana fohy monja dia rava avokoa ny fananan'i Joba, ringanareo zanany, ny vadiny nandao azy ary ny namany aman-tsakaiza dia nanaratsy sy nanaraby azy avokoa. Tao anatin'izany anefa i Joba dia naharitra tamin'ny firaisany tamin'Andriamanitra ary ny rino-mafy, ny hitahiry sy karakara manokana izany faniriany izany sy ny fifandraisany tamin'ilay Andriamanitra ka dia niaro azy Andriamanitra. Tsy vitan'izany fa nisy fahazavan'Andriamanitra dia nanoro lalana azy tao anatin'ny aizina sy ny zavatsarotra ary dia azontsika ambara sy lazaina fa sakaiza mahatoky tamin'Andriamanitra i Joba noho ny fitiavany an'izany Andriamanitra izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra no nanampy sy nampahery azy hanao ny tsara ary nitoetra tao anatiny ny fahendren'Andriamanitra izay tiany koa hozaraina tamin'ny manodidina azy sy hozaraina amintsika tsirairay avy amin'ity andro anio ity. Izay no mahatonga ny lohateny hoe mitsiky. Fa maninona no mitsiky itsika? Maninona itsika no asaina amintsika? Ary rehefa ao anatintsika ny fitsikiana dia mazava ho azy fa misy ny fifaliana, misy ny fiadanana ao anatin'ny fo, na dia inona onjam-piainana, ninona fisedrana, ninona ady mamay izay tsy maintsy hatrehana. Izany indrindra no mila tsarovantsika sy tehirizitsika ao anatin'ny fo sy ny fanahy fa ilay Jesosy Kristy Tompo izay arahako sy arahanao anie dia tsy mba nanota, tsy nanan-keloka kanefa dia notevatevaina, nororana, nopahana, nalaim-baraka, nanaovana ny toetra tsy zaka rehetra izay tsy zakan'olombelona. Ary eto ny tenin'Andriamanitra no mampatsiahy azy sy mampatsiahy anao, mitarika azy sy mitarika anao mba hianatra mandrakariva eo amin'ny Jesosy Kristy Tompo, satria izy no tompoko sy tomponao, izy no inoko sy inonao, dia ilay Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Betsaka ny zavatra izay mety mameno ny fotsika, mampilatsaka ny ranomaso, tsy zakan'ny saina sy ny fanahy. Ataon'ny namana matsakaiza angamba, ataon'ny mpiara-manompo sy ny mpiara-miasakasaka, ataon'ny fianakaviana, tanterahan'izay mety eritreretintsika koa fa fahavalo. Androan'ny Tompo dia miteny amiko sy aminao, miteny amintsika tsirairay manao hoe misaora fa aza manosina ary miaraha mifaly amin'izay mifaly, miaraha mitomany amin'izay mitomany. Tsarovy ry havako fa ny fanaitainana sy ny fahoriana izay
mianjady eo amin'ny tsiraray avy dia mety hararaka ny finoana, hararaka ny tsikitsiky sy ny fifaliana, kanefa rehefa ilay fitiavan'i Jesosy no mitoetra ao anatintsika dia mahatonga antsika hitsiky sy hifaly, ary raha hiarany izany zavatra izany koa ny manodidina antsika sy ireo namantsika dia omeo azy ny tsiky ampifaliana sy ampitiavana, fa izany no hanome azy indray ny fanantenana. Androan'ny Tompo dia mampahery ny tsiraray avy satria malala eo masontsika. Mety hipotika sy rava angamba ny lafim-piainanao. Jesosy androany no miteny hoe fiadanana ho anao izay mijaly sy mitomany. Ary aoka itsika tsiraray avy hatoky ino hifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra, ary ataovy ilay tenin'Andriamanitra mihitsy no ampifamatotra atsika amin'ny Jesosy Kristy Tompo, ka ahatsapantsika fa izy dia mitoetra ao anatintsika, satria tsika tsiraray avy no tempolony mandehandeha eto amin'izao tontolo izao. Ny tsiky feno fitiavana, ny tsiky feno haravona sy firaisapo ara-panahy dia manome hery sy fiadanana ho an'ny olona anankiray. Ary hitantsika tsara fa i Joba teto, na dia mafy aza ny nanjady taminy, dia mbola nitsiky ihany izy tao anatin'izay vanim-potoana nieritreretina hoe fahakiviana. Ry havako malala rehetra amin'ny Tompo, tsarao fa Jesosy Kristy Tompo dia te hanome antsika mandrakariva ny fifaliana sy ny fiadanana. Te hitahiry mandrakariva ilay tsikitsiky ao anatin'ny lafim-piainantsika tsiraray avy. Anio ara, angataon'ny fanahy masina, sokafo ny fotsika, andraisantsika ilay fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo, ka ahafahantsika manana fifaliana sy hitoetra ao amin'ny fitsikiana. Eny na dia manoloana an'ireo tindry azo lena, manoloana an'ireo tsirariny miseho eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia mazava ho azy fa rehefa ny fanahy masina izay manome antsika ny fifaliana no mitoetra ao anatintsika tsiraray avy, dia misinda ary rava avokoa ny asan'ireo fahavalo. Tsy vitan'izany ihany fa haitsika sy tanterakitsika ny mity an'ireo fahavalo, haitsika ny manampy sy mampahery ireo izay diso fanantenana sy kivy eo amin'ny fiainana. Ary tsaroa fa ny valim-potiantsika dia lehibe indrindra, satria Andriamanitra dia mpamaly ny natao, ary Andriamanitra dia marina ka tsy hanadino ny asa sy ny fanompoana izay notanterahantsika tsiraray avy.
tsy tanterakitsika nefa izany raha tsy ilay tsika vokatry ny fitiavan'Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitarihan'ny fanahy masina no mitoetra sy manapaka ao anatin'ny fotsika tsiraray avy. Ary izany indrindra no mahatonga an'Andriamanitra ilaza sy ampahery atsika mandrakariva manao hoe ny mpanompoko izay novidiako tsy mba hariako. Ka raha nisy ny ila ho ketraka dia mbola niseho miramirana tamin'ny ihany tarehako ary tsy nahamaloka ny fahazavan'ny davako ireo. Hery ho an'ny tenanao, hery ho an'ny manodidina anao, ampitombo ny finoana ny tsiraray avy, ny fananantsika endrika miramirana, satria ny endrika miramirana dia mahasalama ny nofo sy ny taolana. Vavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io. Mankasitraka anao izay tamin'ny fahatsim-panahy izay natolotra ao anay tamin'ity maraina ity, tamin'ny alalan'ilay teninao. Koa amin'ity andro anio ity Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta dia raisinay ny fahefana ka ny asa ny Satana rehetra dia hidina amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy masina manankiray avy any Nazareta, atsiboana amin'ny faremrehetra avy. Ny vava rehetra izay manameloka sy mandratra dia fatorana sy hidina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina manankiray avy any Nazareta ho any amin'ny faremrehetra avy. Araka ny teninao Jesosy Kristy Tompo fa anitsaka menarana ianareo, koa dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona masina manankiray avy any Nazareta no anitsaka tsahanay ny menarana sy ny maingoka rehetra ary tapatapahana amin'ny ranao ny lohana izany menarana sy maingoka rehetra izany izay mandrava ny fifalianay sy mandrava ny fitsikinay izay mangalatra ny endrika miramiranay tsiraray avy. Misaotra indrindra Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina satria resy ilay fahavalo ary dia ny fitiavanao anie hitoetra ty anatinay tsiraray avy, ahaizanay mitahiry ny fifaliana avy aminao fanahy masina, ary ny fitiavanao Jesosy Kristy Tompo no hitoetra ao anatinay tsiraray avy. Azahoanay koa mizara zany fitiavanao zany sy ny fifalianao izany. Dia izaho toetra mandrakariva Andriamanitra ray zanaka ny fonay sy ny fanahinay, ary izaho toetra sy jereo mandrakariva ny lalànay sao sanatria izahay mandeha amin'ny lalana tsy izy, fa dareo mandrakariva kosa amin'ny lalan'ny fahamarinanao sy ny fitiavanao, ahafahanay mitoetra ao anatin'ny fifaliana sy ny fitsikina. Ho anao ny tera sy ny hatsara ny voninahitra ilay tompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ny fifalianao sy ny fiadananao hitoetra mandrakariva ao anatin'ny mpanomponao tsiraray avy. Mitsiki mirana endrika ry havako miaraka amin'ny